Alléluia. Alléluia. Mangatsika be ny andro. Fa le alléluia tsy mety mangatsika sasany. Amen. Misaotra an'i Jesosy tsika dia miaraba antsika rehetrarehetra izay efa tonga eto amin'ity toerana ity dia falytsika androany manatrika ny Tompo. Ny fotoana ohatra izao dia tsy fotoana routine, izany hoe tsy atao fahazarana ilay izy. Ohatra ny fiainantsika andavanandro, rehefa mifotsika maraina dia mandeha miasa, mandeha mianatra dia mahandro sakafo dia mihoatra n'izany ny fotoana amin'Andriamanitra, sa tsy izany? Ilay fotoana ohatra n'izao koa dia tena tsara satria fotoana ionantsika amin'Andriamanitra. Ny fotoanantsika moa isan'andro isan'andro 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dia fifandraisana amin'Andriamanitra. Dia ny fotoana ohatra ny alahady ohatr'izao dia fotoana fanararaotana. Ohatra na manokana za tena faly rehefa mihaona amin'ny zanak'Andriamanitra. Dia rehefa tonga Jesosy dia ho any an-danitra rehetra dia isan'andro amin'ny fotoana rehetra ny any dia midera an'Andriamanitra. Moa ve tsy fifaliana izany e? Tena fifaliana ngeza be. Dia manentana antsika andro amin'ny maraina hoe andao reto hanararoatra. Manomboka izao fotoana fitomboana izao ka hatramin'ny mandrapirava dia tena atao hitan'ny Tompo mihitsy ny ao am-pona hoe tena mangetaheta ianao. Dia eto koa dia manararoatra miaraba antsika rehetra manaraka tsy tapaka. Ao izay rehetra miandry ity fotoana ity mihitsy. Mety koa ianao hoe mety hoe androany fa manaraka anay fa manasa anao hanaraka hatramin'ny farany dia hiaraka hidera sisotry n'Andriamanitra tsika ary koa handray ny hafatra avy amin'Andriamanitra androany dia hiara hitsangantsika, hiara hivavaka tsika. Fantatritsika ve fa fahasoavana izao fotoana izao? Tsisy nahafantatritsika rehetrarehetra hoe ho tonga eto amin'ny 87 androany. Za manokana tsy nahafantatra hoe ho tafajoro eto androany fa noho ny fahasoavan'ny Tompo dia afaka manatrika anazy indray androany. Ndao hisotra n'Andriamanitra tsika ny amin'ny rivotra iainantsika, ny amin'ny fahasalamantsika, ny amin'ny fotoana androany apetrakantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra. Mankasitraka midera anao izay Jesosy. Misaotra anao izay satria tsy noho ny herinay na ny tanjakay, tsy noho ny vola mankarena Jesosy, tsy noho ny zavatra nananay Jesosy fa noho ny fahasoavanao mbola mampijoro anay, noho ny fahasoavanao mbola matoy izao anay, mbola afahan'ny vavanay miteny, mbola afahan'ny vavanay manahitra anaranao, mbola afahan'ny reto ratsambatana reto mihetsika androany. Dia misaotra noho ny fahasoavanao Jesosy. Indreto izahay Jesosyamideranao, indreto izahay hiara hisaotra, hiara ame voninahitra anao satria ianao ilay mpahary anay, ianao ilay tokana nandresy Jesosy ilay nitondra famonjenao anay tsiray avy. Mankasitraka anao izay Andriamanitra ray. Misaotra anao Jesosy. Alleluia. Jeito na cianao, mananda cira fidera, si fa casiciana, durezava pitana, tulu ciao nianao, tiava si fifali, Asandrato mafy ny feo anao feno androany. fiderana, ifunetena babula. Piari maeri, le veluna majakizai, nuani tukana nanes, ifafatesa na sinyu, navutano nyulunau, katena afakatuku, anaradia na uau, isanadu anilana. Cira fidera, si fa casiciana, durezava pitana, tulu ciao ianau, tiava nasi fifali, cafe no fiderana, ifuna etena
babonao ianao pary mahery navelona mandrakizay no anitokananares ifafatesana sinyo navotano ny olonao ka tena afaka toko anaradianao ao isanandro anilanao ianao pary mahery navelona mandrakizay no anitokananares ifafatesana sinyo navotano ny olonao ka tena afaka toko anaradianao ao isanandro anilanao. Aleluia. Mandao itiaka mafy an'Andriamanitra. Alléluia. Ndao tsika itiaka mafy ny tompo ihany androany. Amen. Tianao ve ny mideran'ny tompo androany? Mety hoe mangatsika ny andro araky ny teneny ranabavy Gina teo fa mbola misy olona von'ny iteran'ny tompo fe eto androany. Amen. Ndao anandratra azy amin'ny ity tsika androany teneny eo akaikinao hoe tiako mideran'ny tompo hoe. Arahantsika tiako zany androany. Makalaza nalaranao Yara manandrapeo Yara nihiranga tsaranao Tikuni mideranao Makalaza nalaranao Yara manandrapeo Yara nihiranga tsaranao Feno afalina ny foko ka te iteranao nomenao iravaovao favao tikony mideranao mankalaza ny anaranao iara manandrapeo iara mihirany atsaranao tikony mideranao makalaza ny anaranao iara manandrapeo iara mihirany atsaranao feno afalina ny foko ka te iteranao nomena iravaovao favao tikony mideranao makalaza ny anaranao iara manandrapeo iara mihirana tsaranao tikony mideranao makalaza ny anaranao iara manandrapeo iara mihira iara mihira iara mihira yatsarana. Alleluia, alleluia, alleluia. Ake fanana ye Rosan. Alleluia, alleluia. Ake fanana ye Ake fanana ye Ake fanana ye Ake fanana ye
akeko kofananaye tsisy tahakany Jeso tsisy tahakany Jeso tsisy tahakany Jeso tsisy tahakany Jeso irao alleluia 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 tsisy tahakany Jeso alleluia 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 tsisy tahakany Jeso tsy misy tahakany Jeso tsy misy tahakany 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 raha tsika tiaka ho an'ny tompo zany androany asandrato amin'ny tompony tiaka ao androany tsy misy tahakany Jeso tsy misy tahakany tsy misy tahakany Jeso tsy misy tahakany mitady ao tsy misy mihodina tsy misy tahakany mitady ao tsy misy mikarika ao tsy misy mihodina tsy misy tahakany tsy misy tahakany Jeso tsy misy tahakany tsy misy tahakany tsy misy tsy misy tahakany Jeso tsy misy tahakany tsy misy tahakany Jeso tsy misy tahakany mitady ao tsy misy mikarika ao tsy misy mihodina tsy misy tahakany ambony asandrato Jesosy ambany no anosehoanisa ambony asandrato Jesosy ambany no anosehoany Satana omeo an Jeso ietanao fa izy no iao anao omeo an Jeso ietanao fa izy no iao ambony asandrato Jesosy ambany no anosehoany Satana aofaofany tananao asandrato any amin'afo itsakitsao ao ambany ilay Satana efa resy aofaofany tananao asandrato any amin'ny avo itsakitsao ao ambany ilay Satana efa resy andao hoe
Nasaravuana Fambuli terasiani Befane Danichan Andawe andawi terantuku Akafani Nasaravuana Fambuli terasiani Befane Danichan Omite afa tanana Mariki Fafana Avelawan and Bakayani Yala Musituma Omite Afa Omite Afatanana Mariki Fafana Avelawan and Bakayani Yala Musituma Andawe Kafari Nasaravuana Kambuli terasiani Refane Danisha Andawe anda Terantupu Kafari Nasaravuana Kambuli terasiani Refane Danisha Kambuli terasiani Defane Danishan Fambuli terasiani Defane Danishan Marina mihitsy zany tompo hoe manomboka etỳ an-tany Jesosy ny fiainana any an-danitra Jesosy 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 dia efa te-goka sahady hoe ohatrany ahoana ny fiainana eny aninanao Jesosy efa misy tsirony sahady zay Jesosy mideranao sy mankalaza ny anara-masonao Jesosy androany Alleluia Sotranao Jesosy Asandratray ny tanàna Hoanilay hoavitra Asandratray ny tanàna Izanoto Asandratray ny tanàna Hoanilay hoavitra Asandratray ny tanàna Izanotoanao Asandratray tompony tananao androany dia irao Asandratray ny tanàna Hoanilay hoavitra Asandratray ny tanàna Izanotoanao Asandratray manao Izanotoanao
Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Matumbula vena tupo. Matumbula velunau tupo. Matumbula velunau tupo. car ton nom est si
ataontsika kalaza ny fahalebiazana androany. Lehibe ny tompo, irao lehibe ny tompo, izy lehibe, lehibe ny tompo. Alléluia. Samy masofera na tompo. Alléluia. Lehibe ny Andriamantsika ary anarana avy indrindra ilay tompontsika araka ny iran'ny rahantsika teo. Ataontsika natateraka ny fanomezana ho an'ny tompondray amin'izao marain'izao a. Tsy hanentana lava be aho a, fa mino fa efa nikasihan'ny tompontsika nandritra ny herinandro iny a, hanolotra ho azy indray a amin'ity marain'ity. Misaotra anao zahay, Zavatra
Maswafana Nitenina Jehovah Mayeri Izainu Mena Wanai Tietenita Rasati Mapayeri Gama Pifari Nifuna Nitenina Ufuna Masakafuto Nitenina Ranunai Nasachifuto Nitenina Nuteni Timba Mati Narisha Manjakiza Suratire Suratire Ufeluna Wanati Itudalaina Wafa Tuitanani Filunati Ufati Yamefa Niditina Nitenina Ufunai Nasakafu Nitenina Lanunai Nasachifu Nitenina Nuteni Timba Mati Narisha Manjakiza Nitenina 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 Nuteni Timba Mati Marisha Manjakiza. Alléluia. Araka ny fantatsika ary miarabantsika rehetra aloha. Ia, araka ny fantatsika dia amin'ny raika amby roapolo oktobra hatramin'ny dimy amby roapolo oktobra no atao ny conférence internationale any Maurice. Mbola misokatra hatramin'izao ny fisoratana anarana ary katona ny roapolo septambra ho avy izao. Koa noho izany dia andehetsika hijery fanentanana anankiray, slide anankiray izay miresaka momba ny asa ny ezaka nataony CTMI nandritra ny 5 taona mampisy ny CTMI. Dia raha ohatra ka efa vonina ny lafiny ara-teknika dia afaka mijery an'izany avy hatrany. Avant les nations, avant les conférences, avant les missions, il y avait un message qui transformait des vies. Jésus. De ce message est née une vision. Équiper et fortifier les responsables et les églises par le message apostolique de la croix. Au fil des années, le Seigneur a ouvert des portes en Afrique et au-delà. The vision is very clear to us. Our heart is in Africa. And we want to see the church in Africa being restored. Des églises ont été fortifiées. Des responsables ont été équipés. Une nouvelle génération s'est levée. À travers les missions, les conférences, les camps, les médias,
la louange et toutes les occasions que le Seigneur nous a données, et grâce au soutien fidèle de nos frères et sœurs, le même message a continué à avancer. Chaque nation, chaque génération, chaque témoignage proclame sa fidélité. Alors que nous célébrons 25 années, nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli et nous regardons avec foi à tout ce qu'il continuera d'accomplir. Rejoignez-nous en octobre pour la conférence internationale de CTMI alors que nous célébrerons 25 années de la fidélité de Dieu. Un message, une mission, 25 ans. Alléluia. Gloire au Alléluia. Seigneur pour ces 25 ans. Voninahitra ho an'ny tompo any amin'izay 5 taona izay. Si vous avez remarqué le slide, ils sont jeunes, nos frères. Hein? Araka ny hitantsika teo dia mbola tanora izy ireo tamin'ireny. Ouais, enfin, ils étaient jeunes. Maintenant, ils prennent de plus en plus de l'âge. Fa amin'izao efa miamahazo taona izy ireo. Combien nous avons besoin de les porter toujours en prière Dia tena hoe mila hoentsika ao anaty vavakantsika foana izy pour que ireo. le Seigneur continue à les fortifier, à les équiper, à les encourager. Mba ahafahan'ny tompo mitohy mampahery azy ireo, mamery izy ireo ary mampitahoana izy ireo. Et que le Seigneur aussi suscite d'autres générations Ary ny tompo hanangana taranaka hafa qui puissent porter le flambeau izay afaka nitondra ny faneva, pour pouvoir continuer fanilo ary hitohy à défendre l'évangile. hiaro ny filazantsara. Parce que la nuit continue à avancer. Satria may mandroso ny andro La nuit. ny alina. Les fausses doctrines prospèrent de plus en plus. Ary may mahazo vana ny fampianaran-diso. Les faux prophètes gagnent de plus en plus de terrain. Ary may mahazo toerana ny mpaminany sandoka. Et le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes Dia ny tompo mila lehilahy sy vehivavy qui osent se lever izay samy mijoro pour défendre l'évangile. hiaro ny filazantsara. Amen. Amen. Encore une fois, bonjour à tous. Aferika any miarabantsika rehetra. Et bonjour aussi à ceux qui nous suivent en ligne, Dia miaraba andreo izay manaraka mivantana izao fotoana izao. parmi lesquels l'église à Tuléar. Ao anatin'izany ny fiangonana any Tuléar. Et nos frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui mais qui sont en vacances, Dia ireo rahalahy sy anam-pavizetsy eto fa any amin'ny fialan-tsasatra mais qui nous suivent en ce moment en ligne. fa en direct. manaraka mivantana amintsika koa amin'izao fotoana izao. Comme quoi, partout où nous allons, Dia tena hoe n'aiza n'aiza alehantsika le Seigneur nous donne cette grâce et cette opportunité dia ny tompo manome antsika fahasoavana de pouvoir suivre les réunions en ligne. sy tompony ahafahantsika manaraka ny fitombavaka mivantana. Comme quoi, on peut utiliser la technologie pour proclamer l'évangile et apporter la lumière. Dia tena hoe afaka mampiasa ny teknôlôjitsika ahafahantsika mitory ny filazantsara sy mitondra fahazavana. Amen. Amen. J'ai vécu une expérience particulière cette semaine Niainatra kefa hafakely tamin'ity herinandro ity et je voudrais vous partager cette expérience. dia te hizara aminareo izay traikefa niainako En izay. fait, j'ai posé une question, une seule question, Nametraka fanontaniana anankiray à une dizaine de chrétiens, de frères et de sœurs. tamina kristiana rahalahy sy anabavy ampolony Et je vais poser cette même question à l'église, dia ametraka an'izay fanontaniana izay ihany koa amin'ny fiangonana à ceux qui nous suivent aussi en ligne. ho an'ireo izay manaraka mivantana ihany koa. La question, elle est simple. Dia tsotra ilay fanontaniana.
est-ce que c'est facile ou bien c'est difficile d'être chrétien? Mora sa sarotra ny atao hoe kristianina. Est-ce que c'est simple ou bien c'est difficile de vivre en tant que chrétien? Tsotra sa sarotra ny miaina am-maha kristianina. Je commence déjà à entendre des éléments de réponse. Efa Ne manomboka répondez maheno pas. valiteny a fa azavaliana. À l'unanimité, la réponse qui m'a été donnée, Fa ny ankamaroana non, à l'unanimité, tout le monde, ny valim-panontaniana rehetra izay voaraiko a, c'est que tout le monde a dit que c'est difficile d'être chrétien. dia ny rehetra dia namaly hoe sarotra ny maha-kristiana. C'est difficile de vivre en tant que chrétien. Ary sarotra ny miaina amin'ny maha-kristiana. C'est la réponse que j'ai eue. Ary izay ny valiteny a voaraiko. Mais j'étais étonné. Fa dia gaga a. Je voudrais que nous lisions un passage dans l'Évangile selon Matthieu, Ndao isika maky andalana ao amin'ny filazantsara Matthieu a. Matthieu chapitre 11, Matthieu toko faha 12. Ah, nous connaissons très bien ce passage. Hein. Haintsika tsara io andalana io a. Matthieu chapitre 11, Matthieu a toko faha 12. on va lire à partir du verset 28. Dia vakitsika manomboka amin'ny 19:20. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mankanesa tsy amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Ento ny ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho, dia ahita fitsarana ao amin'ny fanahy ianareo, fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Une question se pose. Fantaniana iray no mipetraka. Où se trouve ce passage dans notre vie de chaque jour? Aiza no misy an'izany andalana zany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Parce que si c'est difficile d'être chrétien, Satria raha sarotra ny maha-kristianina, ça veut dire que nous avons un fardeau que nous sommes en train de porter, non? dia ny dikan'izany hoe manana zioka izay hoentsika isika zany sa tsy zany. Alors que le Seigneur nous a appelés, et il nous appelle encore, Dia nefa ny tompo miantso atsika ary mbola miantso atsika à venir vers lui tonga hanantona et azy à a, nous décharger de tout fardeau, ka hanala ny vesatritsika rehetra, de tout ce qui pèse sur nous. izay manavesatra atsika rehetra. Parce que lui aussi, il a un fardeau à nous donner, Satria izy ihany koa dia manana zioka mais ce fardeau, il est doux et léger. fa io zioka io a dia maivana, mora sy maivana. Quel fardeau est-ce que nous sommes en train de porter? Fa inona ny vesatra na zioka izay hoentsika? Notre fardeau qui nous fatigue, Ny zioka izay manavesatra ou bien mandreraka atsika celui ve? du Seigneur qui est doux et léger? Sa ny zioka ny tompo a izay mora sy maivana. Parce que si nous continuons encore à porter des fardeaux, Satria isika raha mitohy amin'ny mitondra zioka nous avons besoin alors de nous approcher du Seigneur dia mila manantona ny tompo izany pour nous isika décharger sur lui mba hamotsitra an'izany eo aminy, et arriver à connaître et à comprendre c'est quoi ce joug que le Seigneur veut nous donner, ce joug qui est doux et léger. ary tonga mifatakarana hoe inona ilay zioka tiany tompo omena antsika, ilay zioka izay mora sy maivana. Quand j'ai essayé d'écouter les raisons que les frères ont données Dia rehefa niaino a ny antony a izay nomendreo rahalahy, pour expliquer pourquoi c'est difficile d'être chrétien, na rehefa nanazava izy ireo efa maninona ny sarotra ny maha-kristianina, j'ai réalisé que
il y a beaucoup de chrétiens dia tsapako hoe betsaka ny kristiana qui sont chrétiens, mais ils sont aussi religieux. izay kristiana fa izy ireo ihany koa dia mandeha amin'ny fombafomba-pivavahana Ces deux choses ne peuvent pas marcher ensemble. fa ireo zavatra roa ireo nefa tsy afaka miaraka. Quand on est chrétien, Rehefa kristiana isika on suit le Seigneur, dia manaraka ny tompo on est libéré, dia afaka isika on est délivré de tout poids, de tout fardeau, de tout péché. afaka ny amin'ny vesatra ny entana sy ny ota rehetra fa otana rehetra On marche en nouveauté de vie. dia mandeha amin'ny fiainana vaovao. Le Seigneur, il est venu Fa ny tompo dia tonga pour prendre en charge nos fardeaux. ilanja ny ziogantsika. Lorsque Dieu a créé l'homme, Ny tompo Andriamanitra rehefa namorona ny olombelona il l'a placé dans un jardin, dia napetrany tao amin'ny saha anankiray, un endroit où Dieu pouvait le rencontrer. toerana izay ahafahan'ny tompo miaona amin'izy ireo. Dieu a voulu que l'homme demeure dans sa présence. Ary tian'Andriamanitra ny olombelona hitoetra eo amin'ny fanatrehany. C'est ça le cœur de Dieu depuis le commencement. Ary izay fon'Andriamanitra nanomboka tany amin'ny fiandohana. C'est que l'être humain qu'il a créé à son image et à sa ressemblance Le olombelona izay noforony araka ny endriny demeure dans sa présence. hitoetra eo amin'ny fanatrehany. Et il n'a donné aucune loi, aucun commandement. Ary izy dia tsy nanome lalàna, tsy nanome didy. Il a créé l'homme libre. Fa namorona ny olombelona izy mba ho afaka. Mais il lui a demandé une seule chose, Fa zavatra iray ihany nangatany de ne taminy pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. hoe tsy hihinana amin'ny hazo ahafahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ça veut dire quoi? Inona ny dikany Dieu n'a zany? pas donné de loi. Andriamanitra tsy nanome lalàna. Dieu a voulu que l'homme demeure dans sa présence. Tian'Andriamanitra ny olona hitoetra eo amin'ny Dieu fanatrehana. a voulu que l'homme l'obéisse. Ary tian'Andriamanitra ny olona hankatoy azy. C'est pour cela qu'il a dit, la seule chose que tu ne dois pas faire, c'est de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ary izay na tonga an'Andriamanitra ny teny tamin'ny olombelona hoe ny tsy hinananao ny hazo amin'ny fahalalana ny tsara sy ny C'est-à-dire, ratsy. je veux que tu m'obéisses, c'est tout. Izany hoe tiako ianao hankatoy anahy izay fotsiny. Il n'y a pas de loi. Tsy misy Il lalàna. ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tsisy hoe tsy mahazo mangalatra, tsy mahazo mandainga, tsy mahazo manao an'izao, tsy mahazo manao an'izao, mila manao an'izao, mila manao an'izao. Il n'y avait pas de tout ça. Tsy nisy Il a an'izany. créé libre. Fa noforoniny ho afaka. Et il voulait que l'homme l'obéisse. Ary tiany olona hankatoy azy. C'est tout. Izay fotsiny. Mais l'homme a choisi de désobéir. Fa ny olombelona ny safidy tsy hankatoy. Et quand il a désobéi, Dia rehefa tsy nankatoy ny olombelona, il a été chassé de la présence de Dieu. dia nialana, ndroana, niala teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra Parce que izy. l'homme est devenu souillé, Satria voaloto ny olombelona, alors que Dieu est le Dieu 3 fois saint. dia nefa le Andriamanitra dia Andriamanitra le masina indrindra. Et à partir de là, Dia nanomboka teo l'homme ne se sentait pas bien. dia nanomboka tsy nahazo aina ny olombelona. Quand on n'est pas dans la présence du Seigneur, Rehefa tsy eo amin'ny fanatrehan'ny tompo isika, on ne peut pas se sentir bien. dia tsy afaka mahazo aina isika. On peut essayer de fabriquer la présence de Dieu. Mety afaka miezaka manamboatra ny fanatrehan'Andriamanitra isika. Mais Dieu ne peut pas être là où il y a... On fabrique quelque chose. Fa nefa Andriamanitra tsy mitoetra eo amina zavatra La amboamboarina. présence de Dieu ne se fabrique pas. Ary ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy afaka amboarina. Nous pouvons faire une réunion d'église, Afaka hoe manao fivoriany fiangonana isika, chanter toutes sortes de chansons, dia mihira karazana hira, faire toutes sortes de danses. dia manao karazana dia, On peut faire des roulades et des acrobaties. dia afaka
manatsongolo batita Ça va impressionner la foule. mety hoe Ça va toucher la foule. mety hoe akasika ny vahoaka zany Ça va toucher les sentiments. mety akasika ny fihetsem-po Mais ça n'impressionne pas Dieu. fa nefa tsy ankasitran'andriamanitra zany. Le spectacle, Ny fihetsiketsihana ça attire la chair, dia misarika ny nofo mais ça n'impressionne pas Dieu. fa nefa tsy mahasarika an'andriamanitra zany. Dieu voulait que l'homme l'obéisse. Fa ny tian'andriamanitra dia ny olombelona ankato azy, Il l'a laissé libre, navelany ho afaka, mais il voulait qu'il lui obéisse. fa ny tiany dia hoe ankato azy. Mais parce que l'homme n'a pas obéi, Dia satria ny olombelona tsy nankato il s'est rebellé. nykomy Il a donc perdu la présence de Dieu. dia very teo aminy ny fanatrehan'andriamanitra. Et lorsque l'homme a perdu la présence de Dieu, Dia rehefa tsy teo intsony ny fanatrehan'andriamanitra il devait à partir de là dia nanomboka teo izy chercher à ireo à pourvoir à ses besoins. dia nitady ny izay ilaina izy ireo. Dieu a dit, c'est de la sueur de ton front que tu mangeras. Ary Andriamanitra ny teny hoe ny atsembohan'ny tavanao no hinananao. L'homme a commencé à faire de l'élevage. Dia nanomboka niompy ny olombelona, Il a commencé à aiguiser les reins, à faire des armes pour se protéger, dia nanomboka nandranitra fitaovam-piadiana izy ahafahany miaro tena, parce qu'il n'y avait plus la protection de Dieu. satria tsy teo intsony ny fiarovan'Andriamanitra. Les animaux sont devenus, certains animaux sont devenus sauvages, méchants, Dia ny biby sasany dia lasa tonga mpihaza, et l'homme devait se protéger. dia lasa tsy maintsy niaro tena ny olombelona. Il fallait donc créer des armes. Dia nila namorona fitaovam-piadiana izy. Il lui manquait la paix et la joie, Tsy nisy fiadanana sy fifaliana intsony izy et il a inventé des instruments de musique. dia namorona fitaovana fitendrena misy mozika. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir tout ça, Za tsy miteny hoe ratsy izany rehetra izany mais tout cela, l'homme n'en avait pas besoin pendant qu'il était encore dans la présence de Dieu. fa ny olombelona dia tsy nila an'izany rehetra izany tamin'izy mbola teo amin'ny Non fanatrehan'Andriamanitra. seulement il était dans la présence de Dieu, Tsy hoe teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fotsiny izy mais il était dans la présence de Dieu en toute simplicité. fa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny fahatsorana tanteraka. Il n'avait même pas conscience de sa nudité. Ary izy ara dia tsy natsapa tena ny tanjaka akory Il était simple. fa tena hoe tsotra. Dieu veut que nous soyons dans sa présence, dans la simplicité. Ary tena hoe tian'Andriamanitra isika hoe eo amin'ny fanatrehany amin'ny fahatsorana. C'est ça le plan de Dieu depuis le commencement. Ary izay ny dravitr'Andriamanitra tany amin'ny fiandohany. Mais lorsque l'homme a perdu cela, Fa rehefa very teo amin'ny olombelona izany il a commencé à inventer toutes sortes de choses. dia nanomboka namorona karazan-javatra izy. Quand on perd la présence de Dieu, Rehefa tsy manana ny fanatrehan'Andriamanitra l'homme, intsony au fond, il sent qu'il a besoin de Dieu. dia nefa ny olombelona ny anatiny mahatsapa hoe mila an'Andriamanitra izy. Tout être humain conscient, Ny olombelona rehetra manatsaina il sait qu'il a besoin de Dieu. dia mahafantatra izy hoe mila an'Andriamanitra. Tout être humain qui a son bon sens, il est conscient qu'il a besoin de Dieu. Ny olombelona rehetra izay manatsaina dia mahafantatra hoe mila an'Andriamanitra izy. C'est pour cela que d'une manière ou d'une autre, Ary izay mahatonga hoe na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana tout le monde cherche une religion. dia mitady karazam-pinoana ny olona Il veut prier. dia hivavaka izy Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de religions. ary izay mahatonga hoe misy karazana finoana maro samihafa. Mais les religions, c'est quoi? Fa inona ny atao hoe fomba-pivavahana? Les religions, ce sont les efforts de l'homme
pour entrer en contact avec Dieu. Ny ireo fomba-pivavahana dia ezaka olombelona ahafahana izy ireo mifandray amin'Andriamanitra. L'homme cherche des moyens pour contacter, pour satisfaire Dieu. Ary ny olombelona dia mitady fomba mba ho ankasitrahan'Andriamanitra. Nous pouvons faire beaucoup de choses, Afaka manao zavatra be dia be mais isika, jamais nous ne pouvons atteindre le Seigneur. fa tsy afaka ho tonga any amin'ny tompo mihitsy isika. Jamais nous ne pouvons atteindre Dieu. Jamais. Tsy afaka no tonga akasika ny tompo mihitsy isika. Nous pouvons jeûner, prier. Afaka mifady anina isika Nous pouvons mivavaka. faire beaucoup de choses, Afaka manao zavatra be mais dia be jamais isika. l'homme ne peut atteindre Dieu. Jamais. Ny olombelona nefa dia tsy hatratra na tsy tonga any amin'ny tompo mihitsy. Donc tous nos efforts, Zany hoe ny ezakantsika ça ne rehetra sert à rien devant le Seigneur. dia tsisy dikany eo anatrehan'ny tompo. Tsy Voyant ilain'ny tompo. cela, Ary rehefa mahita an'izany qu'est-ce que Dieu a fait? dia inona nataony Andriamanitra? Sachant que nous ne pouvons pas aller vers lui, Fantany hoe isika tsy afaka manantona c'est azy, lui qui est venu vers nous. dia izy any tonga nanantona atsika. Amen. Amen. Il est venu vers nous. Tonga nanantona atsika izy. Pas de religion. Tsisy fombafomba Pourquoi il est pivavahana. venu? Fa manino izy Parce qu'il nitonga? il veut rétablir cette relation qu'il a voulu depuis la création. Satria izy any te hamerina amin'loany ilay fifandraisana izay tiana hatrany am-piandohana. Amen. Amen. Il veut que nous soyons en communion avec lui. Ary tiany isika ao anatina fifandraisana miaraka aminy. Et comment? Amin'ny fomba ahoana? Dans la simplicité. Amin'ny fahatsorana. Tout comme au début. Tahaka ny tany am-piandohana. Les enfants d'Israël, ils avaient la loi. Ny zanak'Israely nanana ny lalàna izy ireo. Jésus, quand est venu, Tsy Jesosy rehefa tonga izy qu'est-ce qu'il a fait? dia inona nataony? Il a accompli la loi, Natanteraka ny lalàna mais izy. il ne nous a pas amenés dans la loi. Fa izy tsy nitondra antsika tao anatin'ny lalàna. Il nous a donné la liberté. Fa nanome antsika fahafahana. Pas de loi. Tsy nisy Il nous a lalàna. donné une nouvelle alliance. Fa nanome antsika fanekena vaovao. Et il veut que nous vivions dans la simplicité, Ary tiany tsika hiaina amin'ny fahatsorana dans une communion avec lui. ao anatina fifandraisana miaraka aminy. Nous avons besoin de cultiver cette communion. Ary mila mizatra an'izay Cette fifandraisana relation. izay isika. Ouais. C'est ça ce qu'il veut faire. Ary izay any tiany atao. Mais nous, Fa isika qu'est-ce que nous faisons? inona ny ataontsika? Je reviens sur la réponse à la question, les réponses qui m'ont été données. Hiverina amin'ilay valim-panontaniana izay Les, voavaiko rais- a. les relations- les réponses qui m'ont été données, Ny valim-panontaniana izay voaraiko a c'était des réponses qui sont liées à la loi et au légalisme. dia valim-panontaniana izay mifandraika, misy ifandraisany a amin'ny lalàna sy ny fampiaran-dalàna. Bien souvent, Ary indraindray a matetika on cherche à paraître. dia tea hiseho ivelany isika. Ah, si je suis chrétien, il faut que je paraisse comme ça devant, pour la gloire de Dieu. Satria kristiana dia tokony ohatran'izao miseho ohatr'izao a zany ho On a voninahitran'Andriamanitra. peur du regard des autres. Ary matahotra ny fijerin'ny hafa isika. On a peur de ce que diront les autres. Matahotra izay olazain'ny hafa. Donc, on essaie d'arranger une certaine attitude Dia miezaka tsika manamboatra karazana pour toetra paraître tel, mba hiseho tahaka ny hoe alors qu'on n'est pas tel. dia nefa isika tsy tahaka an'izay. On est amené à porter un masque. Dia lasa manao sarotava isika. Autre est Mansour à la maison. Monsoro hafa any an-trano a. Autre est Mansour à l'église. Dia monsoro hafa any Autre est am-piangona. Mansour à l'école ou au lieu de travail. Dia monsoro hafa any am-piasana. On a na any plusieurs am-pianarana. identités. Dia manana maha-izy antsika samy isan-karazany isika. On porte des masques. Dia lasa manao sarotava isika. On perd la simplicité. Dia lasa very an le fahatsorana. On porte un joug, un fardeau. Lasa mitondra vesatra isika, On mitondra zio. s'efforce d'être ce que l'on n'est pas. Ary tsika miezaka ho izy an izay tsy isika akory a. Quand le Seigneur t'a appelé, Fa rehefa niantso anao ny tompo, où est-ce que tu étais? taiza nisy Où anao? est-ce que j'étais? Taiza nisy aho? Nous étions des pécheurs, Mpanota isika, des voleurs, des mpangalatra, menteurs. On mpandainga, commettait l'adultère. nanao On fitsangatsangana, était peut-être des escrocs. mety hoe mpisoloky. Mais dans cet état-là, Fa tany amin'ny
toetra izay nisy Dans atsika cette condition-là, teo amin'ny toerana izay nisy Dieu atsika io, Dieu nous a vus nahitantsika et il nous a Andriamanitra aimés. dia nitiatsika izy. Il nous a aimés tels que nous étions. Ary tiatsika izy tamin'ny maha izy atsika. Il n'a pas dit, écoute, je te recevrai quand tu vas arrêter de mentir. Izy tsy niteny hoe raisiko ianao rehefa manomboka tsy mandainga intsony Mais menteur que tu es, fa le tamin'ny ianao mpandainga iny je t'aime. dia tiako ianao. Tel que tu es, Le maha izy anao je t'aime. tiako ianao. Je vais te sortir de là. Ary tiako esorinao ianao. Et je vais moi-même te changer. Ary za no hanovanao. Je vais te transformer. Za no hanovanao. Mais laisse-moi faire mon œuvre dans ta vie. Fa avelao hanao ny asako eo amin'ny fiainanao. Mais le problème qui se pose, Fa ny olana izay mipetraka, c'est que nous acceptons de recevoir le Seigneur. tsika manaiky nandray any tompo Et au lieu de le laisser faire son œuvre en nous, dia raha tokony hamela azy isika no ny asany eo anatsika, nous cherchons à l'aider. dia tsika mitady hanampy azy indray. Et en cherchant à l'aider, Dia rehefa mitady hanampy azy nous isika, l'empêchons de travailler en nous. dia lasa sakanatsika izy tsy asa eo Le amintsika. résultat de cela, Dia inona ny vokatr'izay? on porte un masque. Dia lasa manao saritava isika. Dieu a besoin de nous tels que nous sommes. Fa Andriamanitra mila atsika maha izy atsika, Il veut que nous venions à lui tels que nous sommes. dia tiany isika hanantona azy amin'ny maha izy atsika. Voyons un peu l'histoire, vous connaissez bien l'histoire de David. Fantatrareo tsara ny tantaran'i Davida. On va voir dans 1 Samuel, Jerentsika ao amin'ny Samoela voalohany. 1 Samuel 17. Samoela voalohany toko fafito ambin'ny folo. Bon, le passage est assez long, on ne va pas tout le lire. Somary lavalava le andalana fa tsy ho vakitsika daholo. On va lire seulement le verset 38. Ho vakitsika ny toko favalo amby telopolo. 38 à 40. Hatramin'ny faefapolo. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis il se fronde à la main. Il avança contre le Philistin. Ary Saoly nampiakanjo an Davida ny akanjo fiadiny ary nanisy fiarovan-dova arahina tamin'ny lohany sy nampiakanjo azy akanjo fiarovan-tratra. Ary Davida nameny sabany tamin'ny akanjo fiadiny dia nanandrana andeha fa tsy mbola nahazatra azy izany ka hoy izy tamin'ny Saoly, tsy afa mandeha amin'ireto aho fa tsy mbola nahazatra ahy. Ary dia nesoriny Davida izany dia nitondra ny tehiny teny an-tanany izy sady nifidy vadikoloany sy 10 tao amin'ny loha sandrika ka nataony tao anatin'ny kitapo fitondram-piandrondry izay teny aminy ary ny antsamotadiny koa teny an-tanany dia nanantony ilay Filistiny izy. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Fa inona zava-nitranga teto a? David a été touché par le Seigneur Davida dia kasihan'ny tompo a pour aller affronter Goliath. andeha hiady amin'ny Goliath. Saül lui a donc donné son armure. Saoly a dia nanome ny akanjo a fiadiana ho azy a. Et David a enfilé l'armure de Saül, Dia natsofoka Davida ny akanjo fiadiany Saoly a, mais il ne pouvait pas avancer. fa tsy afaka nandeha izy. Il a été choisi par le Seigneur pour aller affronter Goliath,
Novidin'ny tompo izy andeha hiady amin'ny Goliata, mais il ne pouvait pas avancer même d'un pas avec l'armure de Saül. dia nefa izy tsy afaka nandingana na dia dingana iray kory raha tamin'ny fitaovam-piadiana sy akanjo fiadiana izy Saoly. Qu'est-ce qu'il a fait? Dia inona no nataony? Il l'a enlevé. Nesorony. Il a dit non, je ne peux pas mettre ces accoutrements, ces habits de carnaval. Dia hozy hoe tsy afaka manao an'itony akanjo tony aho. Ça, c'est pas moi. Tsy izaho io. Ça, c'est à toi, Saül. Ho anao io Saoly Mais a. moi, je vais marcher en tant que David, tel que je suis. Fa izaho andeha amin'ny Davida maizao aho. Tel que le Seigneur m'a appelé, Araka ny antsony tompo aho. tel que le Seigneur s'est toujours servi de moi, Tahaka ny efa nampiasan'ny tompo aho. je vais affronter Goliath tel que je suis. Ary andeha hiady amin'ny Goliata amin'ny maizao aho. Je vais affronter Goliath comme j'ai affronté le lion, les lions et les ours. Ary andeha hiady aho amin'ny Goliata tahaka ny adiavako Tel tamin'ny que Joana je sy ny suis. vera amin'ny maizao aho. Sans maquillage, Tsy misy maquillage sans fabrication, ary tsy misy zavatra tel que amboarina je suis, fa je maizao aho m'abandonne au Seigneur. dia mamela ny amiko amin'ny tompo aho. Tel que je suis, Amin'ny maizao je me aho remets au Seigneur. dia mamela ny Le tenako Seigneur amin'ny me tompo aho. connaît. Ny tompo mahafantatra Il aho. connaît mes faiblesses, Fantany ny fahalemeko a, il connaît mes qualités si j'en ai. ary fantany ny toetra tsarako raha misy zany a. Il me connaît tel que je suis. Fantany a maizao Alors aho. je vais vers lui simplement, Dia anantona azy a amin'ny fahatsorana tel que je suis, amin'ny maizao aho. avec mes défauts, Miaraka amin'ny avec mes fahatsoka, maladresses. miaraka amin'ny tsy Le fahatanterahako. Seigneur connaît tout ça. Ny tompo a Pourtant, il m'a mahafantatra choisi. izany, fa izy no Et il t'a mifidy aho. choisi. Dia izy no mifidy anao. Si on me demande de prier à l'église ou dans une réunion de maison, Ary misy mangataka amiko mba hivavaka any am-piangonana na ao anatin'ny fivoriana ny je an-tokantrano. vais prier tout simplement. Dia hivavaka fotsiny Mais je aho. ne vais pas dire, oh Seigneur. Fa tsy hanao hoe tompo. On n'intimide pas Dieu avec ça. On n'intimide pas Dieu avec ça. Fa tsy ampitahotra an'Andriamanitra amin'izany isika. C'est pas en faisant une grosse voix avec de l'écho que Dieu va t'entendre. Tsy hoe miaraka amin'ny feo a izay ngeza be sy manako be a no hanenon'ny tompo atsika. Quand tu parles à ton papa, Fa rehefa miresaka amin'ny rainao ianao, comment tu lui parles? dia ahoana ny firesanao aminy? Quand tu parles à ton mari, à ta femme, à tes enfants, Rehefa miresaka amin'ny vadinao ianao, amin'ny zanakao a, mais c'est dans la simplicité. dia amin'ny fahatsorana. Ben, il faut parler avec Dieu en toute simplicité, tel que je suis, tel que nous sommes. Dia miresaka amin'Andriamanitra amin'ny fahatsorana zany isika mahatsika atsika. Ce n'est pas l'intonation de notre voix qui va changer, qui va toucher le cœur de Dieu. Fa tsy ny hoe ny feo atsika no andeha akasika an'Andriamanitra. Vous savez, bien souvent, j'ai remarqué, Fa hitanareo matetika dia mahita an'izao aho a, des gens qui ne connaissent pas des termes bibliques, misy olona izay tsy mahafantatra ny teny ara-baiboly a, ils Bon, prient la Dieu Bible, simplement. dia mivavaka tsotra Ils izy peuvent ireo. dire, Dieu, tu sais, j'ai tes problèmes, j'ai besoin de ça. Dia hozy izy amin'ny tompo hoe Andriamanitra manana olana mila an'izao a. Et ils reçoivent un exaucement de prière, Dia mahazo valim-bavaka izy ireo. alors que d'autres ils jeûnent jour et nuit Dia nefa ny sasany a misy a mifadiana à chercher la face du Seigneur. mitady ny tavan'ny tompo a, Et ils n'arrivent pas à trouver le Seigneur. fa tsy mety mahita ny tompo izy ireo. Pourquoi? Satria Parce qu'ils manina, ont perdu la simplicité. satria efa tsy hananan'izy ireo intsony a. Ils pensent Dia qu'avec fahasorana, des termes bibliques, des longues prières et tout, Dieu peut être influencé. fa izy ireo dia mieritreritra hoe rehefa mampiasa voambolana ara-baiboly mety tsara izy ireo a, dia afaka misarika On an'Andriamanitra. cherche les termes les plus forts Mitady an'ilay voambolana izay tena mahery pour toucher le Seigneur. mba hakasika ny tompo. On oublie que le Seigneur, il regarde plutôt au cœur. Fa adinitsika hoe ny tompo a dia mijery ny fo. Quel est le fond de notre cœur?
inona ny ao anatiny fotsika Qu'est-ce qu'il y a sur l'autel de notre cœur? ary inona ny ao amin'ny altarany fotsika Quel genre de parfum dégage l'auteur de notre cœur, Arina. l'autel de notre cœur? ny emboka mivoaka eo amin'ny altarany fotsika C'est ça le plus important. ary izay ny tena zava-dehibe La bouche, elle peut dire beaucoup de choses, hein. ny vava afaka miteny zavatra be dehibe On peut se vanter de beaucoup de choses. ary afaka midoka tena amina zavatra be dehibe Parfois, on peut dire des choses qu'on ne croit même pas. dia indraindray tsika milaza zavatra tsy notsika akory ary a C'est pour cela que le Seigneur regarde au cœur. ary izay mahatonga ny tompo ao mijery ny fo Toutes les fabrications qu'on peut faire, ça n'intéresse pas Dieu. fa ny zavatra amboamboarintsika rehetra tsy mahaliana an'Andriamanitra izany. Si nous laissons notre vie être influencée par les autres, fa raha ohatra ny fiainantsika ka velantsika ho voasariky ny hafa nous allons chercher la satisfaction des autres, dia lasa hitady amin'ny fahafaham-po hafa isika mais pas la satisfaction de Dieu. fa tsy fahafaham-po an'Andriamanitra Dieu nous veut simple. fa tian'Andriamanitra isika ho tsotra L'évangile, c'est la simplicité. ary ny filazantsara dia fahatsorana Nous avons des défauts, manana fahalemena il n'y a pas de isika problème. tsy solana Nous avons des défauts, manana fahalemena ce n'est pas un isika problème. tsy olana Venons vers le Seigneur. andao anantona ny tompo Je ne suis pas en train de dire qu'on doit être fier avec nos défauts, za akory tsy miteny hoe ireharezantsika ny amin'ny fahalementsika mais ce n'est pas un fa problème. tsotsika fa tsy olana zany Il nous suffit seulement de nous approcher du Seigneur, fa mila manantona ny tompo fotsiny de nous isika abandonner dans la simplicité au Seigneur, ary mamotsitra ny amintsika eo amin'ny fahatsorany enlever tous les masques, manala ny sarotava être rehetra ce que nous sommes dia amin'ny maizy atsika et nous approcher du Seigneur. dia manantona ny tompo Il saura comment nous changer, nous transformer. dia izy ny mahafantatra ny hanovana atsika Mais si nous sommes liés par le mensonge, raha ohatra tsika ka voafatotra ny lainga il saura comment faire pour nous arracher de là. dia izy ny mahay hoe ahoana no hanafana atsika eo Mais ne cachons pas ce que nous sommes, fa ndao isika tsy hanafina ny maizy atsika parce que celui qui cache ses transgressions, dit la Bible, satria ireo izay manafina ny elony araka ny tenen'ny baiboly il ne prospère pas. dia tsy ahomby izy ireo Nous ne pouvons pas porter un manteau. tsy afaka mitafy lamba isika On ne peut pas porter une armure pour cacher ce que l'on est, ary tsy afaka mitondra fiadiana isika hanafenana ny amintsika pour paraître comme X ou comme Y. ka izy eo ohatry ny anana ihany On n'est pas là pour imiter un frère ou une sœur, ary tsy eto isika akatahaka anabavy mais nous anaralahy sommes appelés à ressembler à Christ. fa isika dia natsoina anahaka ny kristy Mais Jésus, quand il est venu sur la terre, fa jesosy rehefa tonga dia ty ambony tany il a abandonné toute sa gloire. dia niala tamin'ny vonany rehetra Il izy est venu sur terre, dia tonga dia ty ambony il a tany vécu dans la simplicité. dia niaina tamina fahatsorana izy Il n'y avait pas de tapis rouge partout où il passait. ary tsy nisy tapi menamena tamin'izy mandalo Il ressemblait à tout le monde. fa tahaka ny olona rehetra izy Il s'habillait comme tout le monde. ny fitafy tahaka ny olona rehetra izy Il mangeait comme tout le monde. ary ny sakafo ny fihinany olona rehetra Il izy vivait comme tout le monde. ny aina tahaka ny olona rehetra Pourtant, izy c'était le Dieu de gloire. nefa ilay andriamanitra mivoninahitra izy Mais il était simple. fa tsotra izy Il était tellement simple au point que ceux qui sont venus l'arrêter, ils ne savaient pas que c'était lui. ary tena tanaty fahatsorana tanteraka izy eny fa na dia ireo tonga hisambotra azy tsy nafantatra hoe izy Tellement il était simple. satria tena tsotra Mais nous, tanteraka nous sommes très compliqués. fa isika tena manasarojavatra On pense que être chrétien,
isika mieritreritra hoe satria kristianina C'est faire ceci, ne pas faire cela. Faire ceci, ne pas faire cela. dia manao an'izao tsy manao an'izao tsy manao an'izao a On s'impose beaucoup de lois isika no mametraka lalàna amintsika au lieu de reconnaître ce que l'on est. raha tokony hiaika amin'ny maha izy atsika isika Pour laisser le Seigneur et laisser le Seigneur faire son œuvre dans notre vie. ka Dans notre mela vie. ny tompo hanao ny asany a eo amin'ny fiainantsika Parfois, on veut passer pour un superman, un superwoman. indraindray isika te iseho a tahaka ny superman superwoman a Je suis fort, mafy be a je ne tombe jamais malade. za tsy marary zany mihitsy Et quand les douleurs commencent, dia rehefa manomboka manentaina on cache. dia afentsika Et finalement, on apprend, ah, un tel est mort. dia lasa fara maintsika hoe mahatony ihany Mais pourquoi? satria maninona Ben, il était malade. satria narary izy Parce qu'il a prêché qu'il ne faut, un enfant de Dieu ne doit pas être malade. satria izy nitoro hoe ny zanak'andriamanitra tsy tokony harary a Et il a eu honte parce qu'il est tombé malade. dia menatra izy satria narary a Frères et sœurs, nous sommes faibles. raha lasa nabavy malemy Tant isika que nous vivons dans cette chair, on est faible. raha mbola anatin'ity nofo ity tsika dia malemy isika C'est Dieu seul qui est tout puissant. fa andriamanitra rery ihany any Nous avons besoin de sa grâce. dia mila ny fahasoavana Et nous ne isika pouvons pas bénéficier de cette grâce dia nefa tsy afaka misitraka an'izany si nous ne fahasoavana zany reconnaissons isika. pas notre faiblesse. raha ohatra ka tsy miaiky ny fahalementsika Le Seigneur a dit à Pierre, ary ny tompo ny teny tamin'ny petera ma force s'accomplit dans la faiblesse. ny heriko tanterana ny fahalemenao Ma grâce te suffit. ampoanao ny Nous avons fahasoavako besoin de la grâce du Seigneur. mila ny fahasoavan'ny tompo isika Alors nous avons besoin de reconnaître que nous sommes faibles dia mila miaiky zany isika hoe malemy et isika. avoir une vie de dépendance avec Dieu. ary manana fiainana miankin-doha Je amin'andriamanitra dépends du Seigneur. miankina amin'ny Car tompo sans le Seigneur, satria raha tsy eo nous ny ne tompo pouvons rien. dia tsy afaka anao na inona na inona isika Sans le Seigneur, raha tsy eo ny tompo nous ne sommes rien. dia tsy intsina isika Donc soyons simples, frères et sœurs. andao isika ho tsotra raha lasaina bavy a Chers amis qui nous suivez en ligne, namana izay manaraka any amin'ny fantana Dieu connaît nos faiblesses. ny tompo mahalala ny fahalementsika Nous ne lui cachons rien. andao tsy hanafina na inona na Venons vers inona lui tout simplement. fa andao hanantona azy fotsiny Humilions-nous. andao hanetry Il n'y a tena pas de loi. tsy misy Nous lalàna ne sommes plus sous la loi. tsy ao ambany lalàna intsony isika Mais Dieu veut que nous lui obéissons. fa tian'andriamanitra isika ankatoa azy Très simple. tsotra Mais à partir du moment où nous prenons les habits du paraître, fa manomboka amin'ny fotoana izay hitafitsika le endrika ivelany a nous allons prendre un joug. dia lasa andray a vezatra isika andray zioga David a dit, non, je ne veux pas paraître moi. davida dia laza hoe tsy te hiseho endrika ivelany a Je ne veux pas ces accoutrements, ces habits de carnaval. tsy te a anao antony akanjo fiadiana itony Je a vais vers Goliath, fanantona ny goliata tel que je suis, amin'ny maha izao a avec les pierres que j'utilise. miaraka amin'ny vato a izay ampiasaiko a J'avance avec le nom du Seigneur. dia mandroso a miaraka amin'ny anaran'ny tompo a Amen. amen Mais à partir du moment fa manomboka amin'ny fotoana où nous essayons de mettre les habits des autres miezaka manao ny fitafiny hafa isika pour être comme tel ou tel, hoe hitovy amin'ny anina na hitovy amin'ny anina nous allons devenir comme David avec l'armure de Saül. dia lasa ho tonga tany kany davida isika niaraka tamin'ny akanjo fiadiany On ne peut pas Saoly. avancer. tsy afaka mandroso isika On est religieux. mandeha fombafombam-pivavahana isika On s'impose toutes sortes de lois lasa mametraka lalàna karazan-dalàna amin'ny tenantsika et on isika n'est pas libre.
dia tsy afaka Et isika. pourtant, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dia nefa tamin'ny fahafahana no niantsony Kristy Nous atsika. savons très bien cela. Ary fantatsika tsara zany a. Mais est-ce que nous vivons cette liberté? Fa miaina an'izay fahafahana izay ve isika? Est-ce que je suis libre? Afaka ve a? Ou est-ce qu'il y a un poids qui pèse sur moi? Satria misy vesatra izay manavesatra. Une des raisons pour terminer qui m'ont été données, Ary antony iray izay nomena maranako azy a. on m'a donné l'exemple de personnes qui, bon, on a dit, tu sais, nous, on suit le Seigneur et c'est très difficile, mais les autres, eux, ils ont des lois à l'église, mais en dehors de l'église, ils vivent comme tout le monde. Zao no lazaina tamiko hoe hitanao a izay miaina fiaina kristiana dia sarotra be fa any amin'ny fiangonana sasany a manana lalàna izy ireo ao am-piangonana fa rehefa mivoaka amin'ny fiangonana izy dia miaina araka ny itiavany azy. Moi, j'ai vu un cas. Dia nahita tranga iray a. J'ai vu une sœur Nahita anabavy a qui, je ne vais pas le dire le jour, ni samedi ni dimanche, mais je vais dire seulement, quand elle va à l'église, tsy tena an'ilay andro akory hoe sabotsy na alahady fa rehefa makany am-piangonana izy a je ne vais pas dire l'église non plus, dia mais tsy quand teny elle va à amin'ny l'église, fiangonana koa fa rehefa makany am-piangonana izy elle met un voile, dia manao saron-doha izy a. elle met une robe qui traîne même par terre, Dia manao roby a izay mitaritarika amin'ny tany mihitsy ary a. elle s'habille religieusement quand elle va à l'église. Tena hoe manao fiakanjona fomba mpivavahana izy rehefa makany Mais am-piangonana après l'église, fa rehefa tapitra ny fiangonana quand elle revient à la maison, rehefa tonga miverina any an-trano izy dans la vie de tous les jours, eny amin'ny fiainany comment elle andavanandro s'habille? ohatrany ahoana fomba fitafiny Des mini-jupes comme ça et des shorts qui sont... manao mini-jupe a jupe fo kely a short kely a. Alors, je me suis posé la question suivante. Dia izao ny fanontaniana napetrako a Alors, Dieu, il est à l'église, mais il n'est pas dehors. hoe Andriamanitra zany ao am-piangonana fa tsy any ivelany. À l'église, on peut s'habiller comme ça. Hoe ao am-piangonana ohatran'izao ny fomba fitafy a Il faut s'habiller comme ça. ohatran'izao ny tsy maintsy fomba fitafy Mais a dehors, je peux m'habiller. Je peux même enlever tous mes habits. fa nefa ny ivelany a mety afaka manala ny akanjoko rehetra mihitsy ary a. Hein? Non, ce sont des cas qui existent. Hein. Fa tena zava-misy Mais ny c'est de zany. l'hypocrisie, ça. Fa tena hoe fiatsaram-belatsia zany. On a peur de qui? Iza ny atahorantsika? D'un homme, un pasteur? Olombelona ve pasteur On a ve? peur de Dieu. Sa matahotra an'Andriamanitra isika. Que peut te faire un homme? Fa inona moa ny afaka ataon'olombelona aminao? Vous voyez un peu, mes frères et sœurs? Hitanareo tsara zany raha lasianabavy a. Eux, ils pensent qu'ils sont libres. Izy ireo mieritreritra hoe afaka izy ireo a. Non, ils ne sont pas libres. Tsy afaka izy ireo. Parce qu'à l'église, ils sont obligés Satria ao am-piangonana izy a tsy maintsy de s'habiller de voatery. telle ou telle manière. Voatery a miakanjo a tahaka an'izao na tahaka Mais an'izao a. prenons garde que nous aussi, on ne tombe pas sous ce piège. Fa aoka isika tsy ho tafalatsaka ao anatin'izany Qu'on cherche à fandrisana paraître tel envers un tel ou une telle. hoe te iseho a tahaka ny olona anankiray tsika na anankiray a. Lisons un dernier passage. Andao isika maky andalana iray farany Dans l'épître de Paul aux Corinthiens. a. Epistily nosoratan'i Paoly ao amin'ny Korinthiana. 1 Corinthiens 17. Korinthiana voalohany toko fafito ambin'ny folo. Juste le dernier passage et on va finir. Andalana farany a dia marina isika. 1 Corinthiens 17. Non, 1 Corinthiens 7, pardon. Merci. Korinthiana voalohany toko fafito a. Merci. On va lire à partir du verset 17. Dia vakitsika manomboka amin'ny anjiny a fafito ambin'ny folo.
Seulement que chacun marche selon la part du Seigneur, que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave a été appelé dans le Seigneur. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Kanefa aoka ny olona rehetra samy andeha araka izay anjarany nomeny tompo azy sy araka ny antson'Andriamanitra azy avy, ary izany no andidiko ao amin'ny fiangonana rehetra. Misy nantsona voafora va, aoka izy tsy hovana ho tsy voafora. Misy nantsona tsy ho voafora va, aoka izy tsy ho forana, tsintsina ny famorana ary tsintsina ny tsy famorana, fa ny mitandrina ny didin'Andriamanitra no izy. Aoka ny olona rehetra samy toetra eo amin'izay toetra efa niantsona azy ihany. Nantsona va ianao raha mbola mpanompo, aoka tsy hampaninona anao izany, nefa raha misy ahafahanao aleo izany. Fa ny andevo izay voantso ao amin'ny tompo dia olona afaka any tompo, toy izany koa ny olona afaka izay voantso dia mpanompon'i Kristy, fa olom-boavidy ianareo ka aza mety ho andevon'ny olona. Ry rahalahy, aoka ny olona rehetra samy toetra amin'Andriamanitra amin'izay ny antsona azy avy. Si le Seigneur t'a appelé pendant que tu étais esclave, Raha ohatra ny tompoka niantso anao tamy mbola mpanompo ianao tu ne vas pas te révolter. dia tsy handeha hanohatra Et ianao dire, je suis libre. hoe afaka. Tu vas dire à ton patron, maintenant on est égal, hein, on est égaux, hein, parce que je suis libre maintenant. Dia hiteny amin'ny lehibe anao ianao mitovy tsika zao afa efa afaka zao. Mais étant esclave, Fa raha andevo ianao tu restes en tant qu'esclave, dia mitoetra amin'ny mandevo anao mais libéré dans le Seigneur. fa afaka ao amin'ny Tu tompo. gardes ta condition d'esclave, Mitoetra amin'ny mampanompo anao tu ianao. t'humilies, Manetry teny tu ianao. sers le Seigneur, Manompo ny tompo tu ianao. obéis ton patron, ton chef, Mankatoa ny lehibe anao dans ianao. l'état où le Seigneur t'a appelé. Eo amin'ny toerana izay niantsoany tompo anao. Tu marches dans cette voie, Dia mandeha amin'izay lalan'izay ianao. parce que ta liberté Satria ny fahafahanao ne dépend pas d'un homme, dia tsy miankina amin'olona mais ça dépend du Seigneur. fa miankina amin'ny tompo. Là où nous étions lorsque le Seigneur nous a appelés, Ary teo amin'izay nisy atsika tamin'ny antsony tompo la atsika, condition dans laquelle nous nous trouvions lorsque le Seigneur nous a appelés, ny toerana izay nisy atsika tamin'ny antsony on tompo doit atsika continuer dans cette même condition. dia mila mitoetra ao anatin'izay toerana izay isika, Mais on ne va pas changer. fa tsy hoe ho iova akory. Ce n'est pas parce que mon employeur est chrétien Tsy satria hoe ny mpampiasa dia kristianina et moi je suis chrétien dia za koa kristianina et je vais profiter parce que ben, c'est un frère, on est frères. dia ho ararotiko satria ampy rahalahy io, Et je vais négliger mon travail. dia ataoko amban-javatra ny asako. Oui, nous sommes frères, on est dans la même église. Rahalahy isika ao anatina fiangonana iray Tu es mon chef. lehibeako ianao Tu as été mon chef pendant que je n'étais pas enfant de Dieu. ary ianao dia efa lehibeako tamin'izaho mbola tsy zanak'Andriamanitra. Maintenant que je suis enfant de Dieu, Dia zanak'Andriamanitra zao je t'appelle. Tu n'es pas seulement mon patron, tsy hoe lehibeako fotsiny ianao mais tu es aussi mon frère. fa rahalahiko ihany koa ianao Mais ce n'est pas parce que tu es mon frère que je vais essayer à te ressembler et ne pas t'obéir. dia tsy hoe satria rahalahiko ianao dia hiezaka hitovy aminao ary tsy hankatohanao, Tu restes toujours mon patron. fa hitoetra ho lehibeako foana. Tu restes toujours mon chef. Ho lehibeako foana. Et je vais me soumettre. Dia anaika Et parce que nous sommes frères, dia satria isika mpirahalahy, c'est-à-dire nous sommes enfants de Dieu, izany hoe zanak'Andriamanitra je isika, veux me soumettre beaucoup plus qu'avant.
dia mbola anaiky a bebe kokoa mihoatra noho ny teo pour avoir alohany une a, vie de témoignage, mba hanana fiainana ho le vavolombelona témoignage d'un enfant de Dieu. vavolombelona hoe zanak'Andriamanitra. Mais je ne veux pas paraître aux yeux des autres employés Fa tsy hoe eo mason'ny mpiara-miasa hafa a, Je ne vais pas paraître comme non, lui c'est, oui c'est mon patron, mais c'est mon ami, hein, j'ai une relation particulière avec lui. tsy hoe mpampiasa izy fa namako a manana fifandraisana manokana aminy a, Non, il reste mon patron. fa mitoetra ho mpampiasa izy a. J'étais appelé par le Seigneur pendant que j'étais employé. Natsoiny tompo a tamin'izaho mbola mpiasa, Maintenant que je suis devenu un enfant de Dieu, dia rehefa tonga zanak'Andriamanitra je continue à être l'employé que j'étais. dia mitohy a mitoetra amin'ny maha-piasa a, L'état de cœur, l'état d'esprit que j'avais, ny toe-po izay nananako a, ou plutôt la position que j'avais, na ny toerana izay nananako je a, continue à garder cette position. dia hitohy a hitazona izany toerana izany a. Amen. Amen. Mais je ne vais pas paraître. Fa tsy aneo endrika ivelany Je a, reste ce que je suis. fa hijanona maha izy aho. Et je reconnais quand il y a quelque chose qui n'est pas selon la volonté du Seigneur, Dia hiaiky a raha misy zavatra tsy araka ny sitrapon'ny tompo a, je me soumets au Seigneur. dia manaiky amin'ny tompo a. Ce n'est pas que avant je vivais dans le mensonge Tsy hoe taloha ny aina tamin'laingy a, et je suis devenu un enfant de Dieu dia tonga zanak'Andriamanitra, et je dis ah oui, je reste dans l'état où le Seigneur m'a appelé. dia hiteny hoe mitoetra amin'ny toerana izay naitsony tompo a, Il m'a appelé comme menteur, alors je reste encore menteur. hoe niantso aho tamin'izaho mbola mpandainga izy dia hitoetra mpandainga zany. Non, Tsy izay a, ce n'est pas ça pour ne pas interpréter à tort et à travers. tsy izay a mba tsy handikatsika vilana an'ilay izy a, Ce que je suis, maha izy aho, ce n'est pas ce que je fais, tsy izay ataoko a, mais ce que je suis. fa maha izy aho. Tel que j'étais pendant que je n'étais pas converti, Ilay maha izy aho tamin'izaho mbola tsy niova fo a, c'est ce que je suis jusqu'à aujourd'hui. dia mbola izay ihany a mandraka ankehitriny a, Mais ce qui n'est pas selon le cœur du Seigneur, fa izay tsy araka ny fon'ny tompo a, je laisse le Seigneur enlever cela dans ma vie. dia avelako ny tompo hanala an'izany eo amin'ny fiainako a. On est là? Azontsika tsara a? Je ne parle pas en chinois là. Tsy miteny sinoa a, Vous me comprenez? azonareo tsara a? Donc, bas les masques. Esory a ny saritavy, Soyons nous-mêmes. ary andao a hijanona maha izy atsika. Sois toi-même Aoka ianao a tahaka anao ihany a, et ne te surcharge pas de fardeau. ary aza milanja vesatra tsy tokony anao a, N'essaie pas de paraître encore une fois. aza miezaka miseho ivelany a. Le Seigneur Ny tompo a a besoin de toi et de moi, dia mila sy mila anao a tels que nous sommes. amin'ny maha izy atsika. Les changements, les transformations, Ny fiovana, c'est lui qui les fait. ny fanovana dia izy manao azy, À la seule condition amina fepetra ray a, de le laisser opérer les transformations qu'il veut faire dans notre vie. amina fepetra ray hoe mamela azy a hanao fanovana eo amin'ny fiainantsika. Amen. Amen. On va se lever. Miaraka hitsangana isika, Alléluia. Merci Seigneur. misaotra tompo. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tsy misy fanameloana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy, Que personne ne se sent condamné. ary aoka tsisy atsapa-tena hoe voaheloka, Parce que la Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. satria ny baiboly dia milaza hoe tamin'ny fahafahana no nanafany Kristy atsika, Libérés de tout joug. afaka ny amin'ny zioga rehetra. Il veut que nous soyons des chrétiens, mais des chrétiens simples.
ary tiana isika ho kristianina tsotra que nous vivons dans la simplicité, hiaina amin'ny fahatsorana comme lui, il a vécu dans la simplicité. tahaka ny ainany any tamin'ny fahatsorana L'évangile, c'est la simplicité. ary ny filazantsara dia Nous sommes fahatsorana différents les uns des autres. samihafa isika Le Seigneur nous a créés différents. ny tompo dia namorona antsika tsy Et ça, c'est une samihafa. richesse. dia tena harena lehibe zany C'est une richesse qu'il faut profiter. harena izay tokony ho C'est ararotsika comme dans un jardin, par exemple, tahaka ny hoe ao amin'ny saha anankiray a il y a toutes sortes de fleurs, misy karazana voninkazo diverses fleurs, karazana voninkazo qui créent une beauté extraordinaire. izay mahatonga zavatra tsara tarehy On n'est pas appelé à se ressembler, à Ouais, se ressembler. ary tsy natsoina isika hitovy a Nous avons été créés différents. fa ny foronina samihafa Et le isika Seigneur veut utiliser ces différences dia ny tompo a te hampiasa izay fahasamihafana izay a pour créer une beauté. mba hamorona zavatra tsara À la seule condition amina fepetra iray que nous devenons simples hoe tonga tsotra isika et le laisser faire son travail. ary amela azy a hanao ny asany Je m'efface dans ta présence. Alléluia. Je m'efface dans ta présence. À tes pieds, le cœur brisé. Fais ton œuvre dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, Je m'efface. je m'efface dans ta présence. À tes pieds, le cœur brisé. Fais ton œuvre dans ma vie. J'ai besoin de toi. 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 Jésus, Ta grâce. oui, ta grâce me suffit. Ta présence me fortifie. Oui, ta grâce me suffit. Ta présence me fortifie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Tena mila anao izahay tompo. Satria tsinitsinina izahay. Ary tsy mahefa na inona izahay raha misaraka aminao. Ny fiainanay manontolo tompo dia ankininay tanteraka aminao. Marina fa matetika izahay dia miezaka mitady sitraka ao aminao, miezaka miseho masina
nefa ny toetranay, ny fombanay, ny zavatra rehetra mahazatra anay dia mamikitra aminay mandrakariva. Hany ka tsy te hiseho anaty an'olona ny tena maizy anay, fa miezaka manamboatra toetra sy fitondran-tena. Fa ankehitriny Tompo, manoloana ny teninao izay manokatra ny masopana anay Tompo. Dia te hanantonanao, tsy saritava, te hanantonanao amin'ny maizy anay, te hanantonanao ny amin'ny fomba nantsonao anay, ka hamelanao hiasa ao anatinay, hanovanay, hanamboatranay, ka tsy hiaraka aminao amin'ny fombafomba na amin'ny fahazarana na amin'ny ezaka, fa tena fahatsorana tanteraka, satria izay nantsonao anay, ny hifandray aminao amin'ny fahatsorana, amin'ny fahamarinana, amin'ny fanahy. Esory ao anatinay Tompo ny tahotra, ny tahotr'olona, ny vavan'olona, ka tsy hitady sitraka amin'izana iza izahay, fa aminao irery any. Avaozy izahay Tompo amin'ny fanaovaozana ny saina, mba hamantaranay inona hoe inona ny tena sitraponao. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Dia efa vonona ny fandraisana fanasan'ny Tompo dia afaka mandroso itsika maka ny mofo sy ny kapoaka. Ity mofo sy ity kapoaka ity maneho amintsika fa
misy pejy vaovao misokatra. Misy fanekena vaovao. Nahazo famelan-keloka itsika satria hoy izy ny baiboly hoe raha tsy misy raha alatsaka dia tsy misy mahazo famelan-keloka. Ny fandraisana fanasan'ny tompo izay raisitsika hoy izy Jesosy hoe ataovy izao ho fahatsiarovana ahy. Izy tsy miteny hoe ataovy ny krismasy ho fahatsiarovana ny fiterahako, fa ny fahatsiarovana tokana ny lazainy dia zao, ataovy izao ho fahatsiarovana ahy. Fa midika inona ity mofo ity sy ity kapoaka ity amiko sy aminao? Midika hoe tena voavela ny helontsika. Midika hoe fa tena tonga zanak'Andriamanitra, mpandova sy mpiray lova amin'ny Kristy itsika sy anao. Midika hoe misy pejy vaovao misokatra. Tsy manantona an'Andriamanitra amin'ny lalàna na amin'ny fombafomba, fa ny fahatsorana ilay drafitr'Andriamanitra hatramin'ny voalohany, izay hoe tiany hoe ifandray Andriamanitra te ifandray mivantana amin'ny olombelona, tsisy misy elanelana, tsisy lalàna, tsisy baiko, dia miverina indray io. Itsika sy anao dia afaka manantona an'Andriamanitra amin'ny mahazanaka, tsy amin'ny fahatezerana no andraisany atsika, fa zanaka. Satria nahoana maty Kristy, nalatsany ny rany ho fanavotana ahy sy anao. Noho izany tena zava-dehibe indrindra, satria raha miara-mihinana sy miara-misotro itsika dia miara-miombona amin'i Jesosy, mihinana ny nofony sy misotro ny rany, satria nofony fihinanana araka ny filazan'ny Tompo. Izay mihinana ny nofony sy misotro ny rany no manana fiombonana aminy. Hitanareo tsy fombafomba izy ty, dao tsika hiara-hina ho fahatsiarovana izay asa lehibe nataon'ny Tompo ho atsika, ho fanavotana atsika. Vou te fazer suco. Misaotra anao Jesosy, misaotra anao nanaiky ho solovoina anay, naretanao ny fijaliana rehetra, babenao ny fahotanay rehetra, izahay izay meloka, izahay izay diso nanota, no tokony ho faty, nefa noho ny fahasoavanao, noho ny fitiavanao, noho ny famondramponao, nanaiky ho faty ao amin'ny toeranay, koa maneho fisaorana sy fankasitrahana anao Tompo.
ny amin'ny asa nataonao tao ambony hazo fijaliana ho fanavotana anay mankasitraka anao tompo amen alleluia Alléluia. Tsara ny tompo. Amen. Mino fa mbola fahasoavana indray mbola nafaty.